valomdimapolo taona ny eny am'roapolo jona valambin'ny folo sy roa arivo lasa teo ny nahazoany Madagasikara ny fahaleovan-tenany. Madagasikara izay nandalo setra maro nandritra izay valomdimapolo taona lasa izay. Ny fandimby ireo mpitondra maro samy nanao izay ho afany avokoa. Hitantaratra izany teo amin'ny setry ny fotodrafitrasa samihafa izay hita fa misongadina dia misongadina tokoa, ary tsy latsa-danja amin'izany ireo folo alin-dahy izay nanamarika ny fetiny ihany koa ny andro treo. Vahiny manakaja maro no nasaina nandritra ity fetim-pirenena ity, ary anisan'izany ny président Mayol izay anisan'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Toy ny mahazatra dia mijoro amin'ny mampitondra fivavahana azy ny président Mayol, ka hita tena toerana fa dia ny fanamiany rehefa mampivavaka ihany no nosalorana nandritra ity fotoana ity. Hitantaratra araka izany fa tsy afa-misaraka ny fivavahana sy ny fitondrana, fa natao kosa iray zotra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Madagasikara satu puluh karena tampil Surabaya. Garatanya sekali itu. Tuh. Di fam kan semua dah. Ada tanah juga. Musiken after Managati, the Italian lieutenant to Canari from Bizanto. Tambor Maso, Jan Hamsek, Rakitayan from Canari, and the Corvo. Manifestação e pela música de Gendarmerie Nationale, Maria Lieutenant, Raoul Magagati. Unita por Pandora, direccionada principal Igor Roberto.
combat, que la force reste à du chef d'escadron, Raoul Zanilina Pierre Emilien. Unité spéciale d'intervention, ISAG, service anti-gang, ALUIR, unité d'intervention rapide. L'occasion du commissaire de police rencontrera les femmes des Ansou. Il est de la bas qui a senti Ainsi par le dire. Manaraka zao ny lehibe ny sampam-piofanana ao amin'ny sekoly ny SP Fonja ahihina na ireo voafonjana politika. Izy ireo ihany koa no miambina ireo olona ambony ao amin'ny ministère ny fisarana sy ny ministre. Nationale, réalise gendarme principal en classe, gendarme principal en classe, Razana Mianto, femme des Azarabios. L'intervention de la nationale, l'on avait fait par le colonel Alexandre Marie-François. De formation et de message, lieutenant l'abbé Michel. Lieutenant intérimaire, direction du système d'information de télécommunication, et bienvenue lieutenant la formation Mami en direct. Sciences, Daniel Di, gendarme principal en place, l'abbé Valentou et Anna. Zemane target, Cipia, Irku.
17. Targa eto amin'ny mandeha fiara eto zao efa fahabevo vodina zay misy ny targetra. Fahasamihafana ro zany tsy dia misy loatra fa ohatran'ny fety pirenena isan-taona ihany. Mafety pirenena azy dia tonga ny olona natrika za koa amin'ny kandida pirenena koa zany manatrika foana ny fety pirenena zany hatramin'izay ohatra moa efa rotsaka amin'ny fananana masina finaritra ny fety pirenena koa zany ary milamina lisy izay koa ny raha misy ny firenena. Hoana ny enao io sanisan'ny kandida hoana ny fahitanao toetra lavitra zao tanteraka ihany reny fifitana zao ina ny mety joboka na afahalamosy ekenitra ohatra sy misy fifilena. Zavatra takin'ny Premier ministre aloha dia reny dia sy ny fitoniana hitako hoe mbola sarosarotra ny fifidianana raha mitranga misy amin'izao satria fitoniana io mbola ilantsika mahita io tsy dia mbola tratra ny tamban'ny fitoniana zay eo koa ny fifidianana zay ho atao ny vola koa mbola tsy ampy naovana ilay fifidianana ary raha ohatra ka tsisy fitoniana io tsy misy ny vola naovana an'ilay fifidianana dia tsy possible zany misy ny élection anticipé araka izay nieritreretana azy hoe ho ataony amin'ny volana may any fa raha malaky indrindra zany io fahitako anazy dia amin'ny novembre any vao misy ny fifidianana. Fa zay zany vonona foana na ho amin'ny fifidianana amin'ny novembre io na rovina anaovana anazy io dia vonona foana zay fa saingy za kosa nefa mahita hoe raha amin'izao trangan-javatra misy zao no hiazaka zany anaovana fifidianana dia mbola tsisy filaminana mihitsy io na isy fifidianana ho atao ary eo aoriana zay fifidianana zay fa tokony mbola lamina sy arafitra tsara aloha trangan-javatra misy atao amin'ny firenena hatrany amin'ny fotony io mihitsy no tokony amboarina daholo aloha fa tsy tokony hiazakazaka amin'ilay fifidianana marina fa kandida fa le hiazaka zany amin'ny fifidianana zao trangan-javatra misy zao tsy hatatsika vahoana amin'ny firenena mihitsy. Aiza tompoko le fotony resahanao mila amboarina zay? Io fotony mila amboarina io zany eo amin'ny lafiny lalàna aloha anankiray etrarety fa tsika ke zao anao fifidianana nefa lalam-pifidianana ary zao tsy fantatry hoe izy ro arahany lalam-pifidianana le tany aloha ve sa le teo zay nifoanan'ny ACC tsy mbola mazava tsara zao ny amin'izay eo amin'ny lafiny lalàna amin'ny fifandraisantsika saminy eto amin'ny firenena malagasy ny lalàna fototra mihitsy zany dia mbola mitondrakorotana meko ohatra fotsiny zao hoe ny lalàna momba ny fifidianana mikasika ny hoe ampiarahana ny amin'ny deuxième tour satria zay ilay lalàna misy eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena dia zay filoham-pirenena lany eo zany ka tsy manana marolisy amin'ny solombavam-bahoaka dia hiverina amin'ny teo aloha ihany ny zavatra misy tsy maintsy hividy solombavam-bahoaka foana ny filoham-pirenena hampandany lalàna na misy lalàna tsy tian'olonanino zany zao raha tokony amboarina koa zany eo amin'ny commune sy ny fokotany na dia ny vola tokony hiasa amin'izy ireo dia tsy hafana mampandroso an'ilay faritra mihitsy sy ilay commune lalàna tokony any fotony tokony amboarina daholo zany ka misy zavatra maro zany tokony mbola alamintsika eto raha hitady filaminana antsika aorinan'izay falanin'ilay filoham-pirenena ho lany eo amin'ny fifidianana zany dia za mahita hoe tsy tokony hiazaka zany ilay fifidianana aloha fa tokony miara-midinika daholo anamboarana an'izay lalàna fototra zay hivoahantsika amin'izao krizy eo.